tsara toko 5:10. Ary no ny afaka kelikely tamin'ny tao-pijinjana ny varitritika dia nitondra zana-koso Samsona hoentiny mamangy ny vadiny ka hoy izy, hiditra ao amin'ny vadiko ao anefitrano aho. Nefa tsy namela azy hiditra ny rafozany fa hoy izy, nataoko fahalanao mihitsy izy ka dia nomeko any namanao. Moa tsy tsara tareno izy fa ny zandriny, masiny ianao aoka izy alainao ho solony. Dia hoy Samsona taminy, tsy anatsiny aza aho na dia nisy ratsy ny Filistina aza. Dia nandeha Samsona ka nisambotra mboaolo 300 dia naka zavatra tao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambony amboaolo tsiroaroa avy ka nafehiny teo anelanelan'ny rambony ilay atao fanilo. Ary rehefa nampirehety ny fanilo dia nalefa no amin'ny vary ny Filistina ireny ka nandoro ny amboara sy ny vary mbola mitsangana ary ny volony oliva koa. Ary hoy ny Filistina, iza ny nanao izany? Ary nisy nanao hoe, Samsona vinanton'ilay Timinita satria ny rafozany efa nanome ny vadiny ho an'ny sakaizany. Dia niakatra ny Filistina ka nandoro andra vehivavy sy ny ankohonandrainy tamin'ny afo. Ary hoy Samsona taminy, raha manao tahaka izany ianareo dia mbola hamaly ianareo tokoa aho. Ko rehefa afaka izany vao hitsahatra aho. Dia namely azy izy ka nahatapaka ranjo sy fe ary nahafaty be dia be. Dia nidina izy ka nitoetra teo antsefatsefak'ilay aram-bato mitresaka any Etama. Ary niakatra ny Filistina dia nitoby teo amin'ny Joda ka niely tany Lehi. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Joda, nahoana ny miakatra mely anay ianareo? Dia hoy izy, amatotra amin'ny Samsona ny akaranay mba hanao aminy tahaka izay efa nataony taminay. Dia nandeha ny lehilahy 3,000 amin'ny Joda nakany amin'ilay tsefatsefaky ny aram-bato mitresaka any Etama ka nanao tamin'ny Samsona hoe, tsy fantatrao va fa manapaka antsika ny Filistina? Ino izao nataonao taminay izao? Dia hoy izy taminy, arak'izay nataony tamiko no mba nataoko taminy. Dia hoy kosa izy ireo taminy, hamatotra anao ny dinanay mba hatolotra eo an-tanan'ny Filistina ianao. Dia hoy Samsona taminy, mianiana amiko ary fa tsy hamely ahy ianareo. Dia niteny taminy izy ireo ka nanao hoe, tsia, fa hamatotra anao fotsiny ihany izahay ka hanolotra anao eo an-tanany, fa tsy hamono anao tsy akory izahay. Dia namatotra azy tamin'ny mahazaka rova avao izy ka nitondra azy niala tamin'ilay aram-bato. Ary raha tonga tany Lehi izy dia nanakora azy ny Filistina. Ary ny fanahin'i Jehovah nilatsaka taminy dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo no mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany fatorany. Ary nahita valany ranom-biriky vaovao izy dia naninjitra ny tanany naka azy ka iny no namonoany arivolahy. Ary hoy Samsona, tamin'ny valany ranom-biriky no nahafatesako ho antotany iray, eny antotany 2. Tamin'ny valany ranom-biriky no nahafatesako arivolahy. Ary rehefa nitsahatra ny teny izy dia nariny ilay valany ranom-biriky teny an-tanany. Ary ny anaran'izany tany izany dia natao hoe Ramata Lehi. Ary nangetaeta indrindra izy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe, ianao no nanome izao famonjeny lehibe izao tamin'ny tanany mpanomponao, ary ankehitriny efa ho faty etaeta ka hianjera eo an-tanany tsy mifora. Dia nampitresahan'Andriamanitra ilay fitoerana oboka tany Lehi ka niboiboika teo ny rano, ary rehefa nisotro izy dia nody ny ainy ka velona izy. Ka izany no nanaovany anarana hoe Eny Hakore, izay any Lehi mandraka androany. Dia nitsara ny Israely 20 taona tamin'ny andron'ny Filistina izy.